Misy autorisation ny vidy volamena manolotra anao ny logité. Tsara kokoa ny paoziny, matevina sy tsara kokoa ny fonony sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Soyez belle avec Divine Touch en regardant le JT. Divine Touch, réveillez la déesse que vous êtes. Evena, spaghetti vita amin'ny totom-barim-bazaha natoraly nofantenana toy ireo hanim-pitolohan'ny mpanjaka. Mankafy ny spaghetti Evena eto am-pijerena na le JT. Telma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Mbola faly manolotra ny araba ho atsika ndray tompoko lasy tompoko vavy dia faly ihany koa manasanao anaraka ny logité hatramin'ny farany amin'ity andro ny 7 ny volana aogositra ity. Loha temba voantsika nisongadinao any andrano. Totosa tao anatin'ny filaminana tamin'ny akabeany fanadina-panjakana voalohany tamin'ity taona 24 ity dia ny CPE androany. Araka izany dia no amafisina ny fandriam-pahalemana teo anivon'ireo ivon-toerana nanalana ny fanadinana CPE rehetra manerana nosy. Nanambara androany ny talen'ny fitantanan'ny mpiasa eo anivon'ny zandarmeri-pirenena fa tsy nisy kolikoly ny fifaninanana fidirana ozandary. Ankalaza ny 770 taona niverena ny fahaleovan-tena ny Indonezia ny zoma ho avy izao. Ny ariva teo dia tetezana lehibe tany Italia no niotsaka olona mahery ny 20 no namony ainy raha ny vaovao farany izay mbola tsy ofisialy hatreto. Any ivelany hatrany fa ny Londra kosa dia nitrangana asa fampiororona tany an-toerana olona mahery ny 2 no naratra tamin'izany. Miarava tompoko lasy tompoko vavy ary anasananao naraka hatramin'ny farany indray ny vaovao antsika androany. Isan'ny vaovao nisongadina teto amin'ny tanin'ny Repoblika Madagasikara ny fahatanterahany fanadinam-panjakana voalohany CEP izany ao anatin'ny alahionina no mivoasantsika izany. Tao anatin'ny filaminana avokoa no natanterahany fanadinam-panjakana voalohany amin'ity taona ity dia ny CEP izany. Ho an'ny teto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina dia mpiadina mahery ny 10 hetsy no niatrika izany. Nisy ny tolo-tanana avy amin'ireo mpampianatra tsy miankina na fananana totosa ny fiambenana izany fanadinana izany raha ny fanazavana hoenty ny mpiardina Zafindramanana sy Ianja Rakoto no rainy amintsika. Anisan'ireo sekolim-panjakana nandray mpiadina CEPE ny teto Nansana. Misa 770 sy 704 ireo mpiadina teto, 220 tamin'ireo no tsy tonga niatrika ny fanadinana. Misa 220 kosa ireo niambina azy ireo, izay nozaraina 3 isaky ny efitrano fianarana. Amin'ny ankapobeny amin'ny lamina tsara amin'ny fanadinana tsy misy ny fioaram-pefy fa mandeha atsakany sy andava ny fanadinana. Eto Nansana dia tonga mavitrika ireo surveillant fa amin'ny privé sy ny fanjakana. No amafisiny miditra ny fanabeazam-pirenena raha teo Horace Garcia fa efa mandray fepetra mialohan'ny fotoana izy ireo amin'ny fanatanterana izany, anisan'izany ny fanampiana ireo mpiambina. Marina fa misy ihany aloha ireo olona zay mbola ny mpampianatra zay mbola mitokona ninitsy anatanteraka mihitsy an'izao fanadinam-panjakana zao fa nandray fepetra ny ministère ka efa naray ny tolo-tanana avy amin'ny mpampianatra avy amin'ny secteur privé zay isorana manokana noho ny fanampiana zay azo avy amin'izy ireo tsy tapaka hatramin'izay Androany vao tena nahatsiaro ho afaka ayay ireo ray aman-dren'ny mpianatra izay nanavy salasalana
tao ao noho ny fisian'ny sakana maro saika tsy ahatotosa ny fanadinana toy ny fitokoana ny mpampianatra sasany. Indrindra aloha somary ny taitaina ihany satria haitsika le toejaraty eto amin'ny firenena ohatra sahotaotaka ihany tsika hoe saika hoe tsoraikitra mba ny taitaina ihany izy nefa moa niezaka nalamina ihany ny saina zany dia efa vonona ratsaina izy hiatsika an'le izy zao. Zavatra misy moa zany ankehitriny iarahantsika malala fa tonga ihany fotoana izay nandrandrainy ankizy indrindrandrindra hoe amin'ny fanalana ny fanadinana CPE ary sorana fitondram-panjakana nanatateraka izay zavatra zay satria nandray aman-dreny anisany hoe mijaly sahirana mihitsy amin'izao fotoana izao na ny anina ao tadiavina aza dia anisany manahirana na ny ekolazy. Vinavinaina ivaly amin'ny talata ho avy izao ny fanadinam-panjakana voalohany amin'ny taona 2024 ity dia ny CPE izay no tanterahana androany. Isan'ny antoka lehibe natotosa tao anatin'ny filaminana ny fanadinana CEP androany ny fanamafisana fandriampahalemana tena amin'ireny ivitoeram-panadinana ireny. Nampitomboana ny isan'izy ireo raha ny fanazavana voarainy Pierre Dina Razafindramanina sy Ian Jarakotonorainy androany nametrahana mpitandro ny filaminana miisa 5 isaky ny ivitoeram-panadinana araka izany teto Antananarivo. Vao maraina dia efa nahitana mpitandro ny filaminana ny paritaka teny amin'ireo ivitoerana fanalana fanadinana CEP teto Andrenivohitra. Fepetrano raisina nandritra ny CPE ny anampiana isa ireo mpitandro ny filaminana tanjona raha ny fanazavana ny ahafahan'ny ankizy miatrika ny fanadinana tamin'ny filaminana. Misy ihany koa moa zany ireo mandeha tomobile zany na manao patronobile mitetin'ireo toeram-panadinana dia misy ireo mijanona anatin'ny toeram-panadinana mihitsy dia misy mipetraka aty ivelany mba ahafahana misoroka izay mety ho fanakorontana ataon'izay olona tia anakorontana. Natao roa isaky ny centre zany nasiana gendarme anankiroa isaky ny centre rehetrarehetra satria raha tsika malala ny abetsahan'ny centre d'examen. Atao tahaka izay avokoa ireo fanadinam-panjakana rehetra izay mbola ho avy raha ny fanazavana hatrany. Tsisy avahana fa rehefa randray anjara tamin'ny CEPE fa ry zareo amin'ny teknika zao nefa natonga ny fangatahana eto marena moa na CEPE na misy na tsisy fangatahana izy na fangatahana dia tsy maintsy atao ihany ny asa fisorohana. Marina fa amin'ny 3 ka hatramin'ny 9 septambra izao kosa no hanatanterahana ny fanadinana BEPC. Zay mahakasika an'ireny fa eo amin'ny vaovao politika kosa manodidina ny fametrahana ireo antota-taratasy irotsaka ho fidiana filoham-pirenena. Herinandro mialohan'ny faranan'ny feptaona ara-dalàna dia antota-taratasy filatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena miisa 10 no tonga teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. 3 ny kandida nametraka ny antota-taratasy ny androany ary nanatrika izany Rinandray Malala sy Stéphane Rakotomalala. Miazakazaka ny fametrahana antota-taratasy ho kandida ho fidiana ho filoham-pirenena eny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Herinandro mialohan'ny ikatonan'ny fametrahana ny antota-taratasy miisa 10 ireo kandida efa natotosa izany. Nanampy ireo 7 ny herinandro lasa teo androany Irabe Arsosa avy amin'ny antoko PLD. Nanaraka azy Randriamora Satasolo Norbert natolotry ny antoko UDECMA KMTP ary anisan'ireo kandida zokiny indrindra raha ny hita. Namarina izany androany kosa Jean-Jacques Ratsy Edson Paetoekareny avy amin'ny antoko FMI Malagasy na ny fahefa-mividy izao no ilain'ny Malagasy. Raha ny fanambarana rehetra niseho mbola ho maro ireo kandida ametraka ny antota-taratasiny. Marina fa hifarana ny 20 aogositra ho avy izao ny fametrahana antota-taratasy eny anivon'ny HCC. Anatin'izay pejy politika izay hatrany dia nivory androany ny antoko MVF na ny Madagasikara vina sy fanantenana. Anisan'ireo antoko zandriny indrindra raha eo amin'ny fanaovana politika izany fikambanana izany raha ny fanambarana ny fivoriana nentina dia nandiniana amin'ny anlorana na tsy kandida ho fidiana ho filoham-pirenena no votoatiny izany fivoriana ho tanterahan'izy ireo androany izany. Manam-piandry izany rehetra izany dia hiato kely tsika ao anatin'ny dokam-barotra. Gendarmerie-pirenena fatao anatin'ny mangarara sady tsy nisy kolikoly araka ny vaovao miely ny fifaninanana idirana ho zandary.
ronjato sy arivo ihany koa anefa no tafiditra amin'ny sekoly ny zandarmaria pirenena Ambositra napetraky ny sekretera mpanjakana miadidi ny zandarmaria ho tanjona ny fanatanterahana fifaninanana madio ka nisiny fiara-miasa tamin'ny Bianco ho an'ny ady amin'ny kolikoly sy ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena izay namolavola ny laza adina sy nitsara ireo taratasy-panadinana ary ny ministeran'ny asa-panjakana satria ho mpiasa-panjakana izay zandary ho voaray eo manazava misimisy kokoa mahakasika izay ny talen'ny fitantanany mpiasa eo anivy ny sekretera mpanjakana miadidi ny zandarmaria pirenena mariany fa anisan'ny ezaka anisan'ny hoe natao tamin'ity taon'ity dia ny hoe raha taloha efatra ny sujet ao anatin'ny efatra nisy tomana lazadina ray tamin'ity ndray mitorako ity kosa dia 12 ny lazadina natao izy tomana anankiray ny salle de traitement rehetra salle de traitement informatique na ireo izay misy fitaovana mikasikasika ny concours élève gendarme dia sous surveillance 24/24 zany hoe misy caméra daholy manara-maso zany hoe ninninna mouvement rehetra zay misy ao anatin'ny trano izay misy fitaovana mikasika ny élève gendarme dia misy caméra daholy manara-maso izany zany hoe enregistré daholy zany ankoatra zay a tsara ihany mampahafantatra an'izany na dia atao hoe détail technique aza dia ny eo amin'ny atao hoe ino mantsy ny resakin'olona zao ny informatika zao io ny machine rehetra ny asa na serveur na inona mikasika ny élève gendarme dia tsy afaka misokatra raha tsy misy kody anankitelo zany hoe code séquentiel manao code ny gendarmerie manao code ny Bianco manao code ny FOP vao misokatra ny machine rehetra ka dia tiana ny manambara itony fa miezaka hatrany hatrany ny gendarmerie pirenena miaraka amin'ireo entité zay miara-mifarimbona amin'izany a atratrarana ny tanjona hoe fifaninanana madio na tamin'ny fiodinana voalohany izay efa vita na ho amin'ny fiodinana faharoa dia nanome toky ny mpiadina rehetra sy ny mandidina izany ny anivon'ny gendarmerie pirenena eo amin'ny fiarahamasika amin'ny anivelany kosa iresaka mahakasika ny Indonésie satria ankalaza ny fahatelo amin'ny fitopolo taona ny ivelana fahaleovatenany i Indonésie ny zoma ho avy izany toy ny isan-taona dia tsy diso anjara amin'izany ireo indonésiana eto Madagasikara i Indonésia izay firenena isan'ireo manana toe-karena tsy miovaova ary misolotra aingana tao anatin'ny fotoana fohy mendrika alaipahaka izany raha araka ny tafatafa ny fanaovan'ny Andrianandriamasy Zolandray Salama tamin'ny mahasorovon'ny Indonésia monina sy miasa eto amintsika iray amin'ireo firenena mpikambana ao anatin'ny G20 na ireo firenena 20 matanjaka ara-toe-karena maneran-tany Indonésia nandidina 5.7 isanjato ny ari-karena faobe ny Indonésia ny taona 7.24 ary antanan'izy ireo ahatratra 5 isanjato zany amin'ity taona ity satria isan'ireo firenena manana toe-karena tsy miovaova ity vondrona nosy any amin'ny faritry ny Azia atsimo andrefana ity ezaka governor nataony mpitondra sy ireo vahoaka tamin'izany dan itu juga karena semangatnya ya ny concept izay hoentin'ny président de la république ny Indonésie monsieur son excellence monsieur Joko Widodo dia ny hoe mila miasa mafy zany hoe na iza ao anatin'ny gouvernement na ho an'ny mponina indonesiana dia mila miasa mafy mba hampisy vokatra ho an'ny ekonomia ny Indonésia bangsa Indonesia ny faiza mitrandraka ireo tokony oloran-karena no fototra goavana nampiakatra ny toe-karena Indonésia fietika izay tokony ananareo mpitondra sy voaka malagasy ihany koa izany raha ny fanazavany mahasovon'ny Indonésia monina sy miasa eto amintsika seperti diketahui ohatran'ny firenena rehetrarehetra ihany Madagasikara manana karakteristikany izy manana ny potentialité ihany koa tokony mitrandraka ny potentialité ao aminy satria Madagasikara ihany no mafantatra hoe misy zone potentialité misy ao aminy dia io ihany koa izy dia miankina amin'ny kolotsain'ilay firenena miankina amin'ilay mponina sy ilay mpitondra misy ao aminy ny tokony hampandroso sy hampiroborobo izay ekonomia ao amin'ny firenena anankiray izay memanfaatkan potensi-potensi yang ada efatry ny fahagolana no nisy ny fiara-miasa tao Madagasikara sy Indonésia toy ny varotra sosialy kolotsaina ary fanabeazana raha tantara aza dia isan'ireo ny avy malagasy sasany ny Indonésiana
toy ny isan-taona rehefa 10 aogositra toy izao dia mankalaza ny fitingeran'ny ivelan'ny fahaleovantenan'ny fireneny ireo indonesianina eto amintsika ny zoma avy izao dia atao eny amin'ny trano fonen'ny masoviany Indonezia eny Ivato izany ka nasanan'ireo mainty molaliny Indonezia sy ireo mpitondra malagasy. Faratsy zany 6 aogositra lasa teo no nitrangana loza vojanahary vokatry ny orohorontany tany Indonezia olona manodidina ny 37 eo no namony ainy ary anarivon'ireo naratra nisy ihany koa nefa tsy tapoka hatramin'izao izany ny vokatry ilay orohorontany nitranga tany amin'ny nosy kely ny Lombok andrefa ny Bali. Ny aheriny loza voajanahary ity dia nanao antsoavy fanampiny avy amin'ny iraisam-pirenena ny fitondrana Indonezianina nalohana izany dia tonga nitondra ny teny fampiononana sy fankahirezana an'ireo Indonezianina tamin'ny alalan'ny masovoan'ny Indonezia no nasy miasa eto amintsika androany ireo mainty milaliny Indonezia izany hoe ireo malagasy efa avy nianatra na nonina tany Indonezia nanao antsoavy amin'ireo malagasy mpiray-tanindrazana amin'izy ireo tamin'izany. Vokiava mahatratra entana zany ny olona mba ho tonga aty mba hanome fa misy efa mba miantso izy isika manko rehefa tonga andivodoza sy ny zavatra zany dia haitsika mihitsy le mangataka any amin'ny firenekafany nefany zavatra ohatran'izao na ohatra tsy mitely le olona fa nefa nozay le firahalahiana sy hoe avan'ireo ireo angatsina tsy mitovy amin'ny sinoina japonais fa reo tena avatsika ireo olon'ireo amin'ny filazany azy nosa antara raha dika teny malagasy zany dia hoe firenena elanelanosy vondronosy zany dia isika Madagasikara, Polynésie, Philippines, Malaisie, Indonésie zany ao anatin'izay nosa antara tenenry zareo zay dia zay fotsiny tenena antsika hoe mba misy zavatra zao dia mba entanina zany ny olo-pirenena rehetra. Amin'ny pejy sosialy kosa mahakasika ny sehitry ny fifanakalozana. Raha nalaza tany ivelany tao ao ny resaka fifanakalozana entana dia efa mihamahazovana eto amintsika kosa izany ny marimarina kokoa dia manomboka miverina eto Madagasikara ny fifanakalozana entana ny vondrona iray teo anivon'ny tambazotra tserasera iray no miezaka manomevahana indray izany amin'izao fotoana izao. Renim-pianakaviana manana zanaka miisa 2 iasina. Tao anatin'ny taona maro izay dia nahangona zavatra tsy ampiasaina intsony izy. Isan'izany ireto akanjo tsy atonina andrezana ireto intsony. Ankoatra ireo nefa dia mbola misy fitaovana hafa ihany koa tsy ampiasaina intsony ato nefa mety mahaliana ny hafa. Amin'ny mampikambana ny asina ao anatin'ny vondrona iray ao anivon'ny tambazotra tserasera Facebook dia nahita hevitra izy ireo. Hitaona ireo reny rehetra hitondra ireo kojakoja tsy ampiasaina intsony na akanjo mety tsy atonina intsony nefa ilain'ny hafa. Tsy ampiasaiko intsony zao izay akanjo efa tsy anaovan'ny zanako intsony ny entana tsy anaovan'ny zanako intsony ny nasdazana izay tsy ampiasain'ny zareo dia alefako daholo amin'ny vidiny tena mora be. Tsy voatery mividy noho izany ireo reny hafa fa misokatra ho amin'ny fifanakalozana. Fomba hafa izay manomboka miverina eto amintsika indray rehefa ndroborobe tany ivelany. Dia ny tanjona voalohany izy aloha fifanampiana eo aminay samy reny. Manamaivana ny entana efa tsy ampiasaina intsony na amin'ireny sasany moa mba afaka manome fahafahana ny olona sasany hividy mora. Ifanome fotoana eny amin'ny sekoly lycée Faneva-Kandramamy ireo reny rehetra vonona sy voakasika izany. Afaka mandray anjara ihany koa ny rehetra. Ho any ivelany isika ny ariva teo dia tetezana lehibe iray tany Italia no niotsaka. Niotsaka teo ambony lala-masinina izany tetezana lehibe izany sokajiana ho loza goavana ity mitranga ity raha nambaran'ny ministry ny fitanterana any an-toerana mahery ny folo mantsy ireo olona fantatra fa maty vokatry ny fianjerany izany tetezana lehibe izany ary ny farany teo dia efa tafiakatra 20 izany isa izany isa izay tsy mbola ofisialy hatrany tsy voafaritra kosa ny isan'ireo olona naratra raha ny fanazavana voaray dia efa ny taona 80 no natsangana ity tetezana lehibe izay arabe mikidana isan'ny be mpandeha indrindra raha any Italia. Efa nisy foana nefa ny fanaraha-masina tao saingy izao nisy fiotsahana izao raha ny fanambarany ireo teknisianina efa mandray ny andraikiny manoloana izany ireo mpamonjy voana any an-toerana.
tany Londres kosa dia nitrangana asa zay mbola tsy voasokajy fampiorona aloha hatreto ny tany an-toerana. Olona roa no rahatra voakasika izany fiara izany ary voaosiny izany fiara izany raha ny marimarina kokoa ilay fiara izay nanitsy kasaika andrava ilay sakana petraka ireo mpitandro ny filaminana manjizna ny lapany parlementaire tao Westminster. Fiara iray ayahina fa nikasa anatanteraka asa fampiororona tany Londres androany no sarin'ireo mpitandro ny filaminana. Tokony tany sivora maraina ora tany an-toerana no nirimirimy ity fiara ity ary tonga dia nandrava ireo sakana rehetra manjiza ny parlementany Westminster. Olona roa no naratra vokatra izany ary efa tsabonany amin'ny hopitaly. Efa voasambotra ary atao famotorana kosa ilay mpamily ny fiara. Izy izay voaroroa nikasa anatanteraka asa fampiororona. Araka ny vaovao iray avy amin'ireo mpitandro ny filaminana métropolitain dia lehilahy manjizna 5 hatramin'ny 30 taona eo izy ity. Ford Fiesta ny marika ilay fiara izay efa nandalo fizavana tanteraka. Tsy nahitana fitaovam-piadiana aloha tao anatin'ny fiara. Amin'izao fotoana izao dia tsy azon'iza na iza andehanana mandiza ny Westminster, miantrana mandizana iza antoerana izan-drato ireo mpitandro ny filaminana marobe. Tsy ahivina fa ny taona 17 no isian'ny asa fampiororona nahafatesan'olona 4 tany Londres. Pani Mali kosa taorian'ny fandatsaham-bato fiodinana faharoa ny alahady teo dia miandry ny voka-pifidianana filoham-pirenena ireo mponina ao Mali amin'izao fotoana izao. Fifidianana filoham-pirenena fiodina faharoa izay nahitana tany mpifidy ambany dia ambany satria 20 isan-jato ireo nisafidy ny andatsaham-bato tamin'izany. Mbola eo ampiandrasana izay valiny fifidianana filoham-pirenena ny mponina ao Mali amin'izao fotoana izao. Na eo aza ny fiainan'ireo mpifidy tamin'ny fiodinana faharoa dia afa-po tamin'ny fizotry ny fifidianana ihany koa ireo mponina malianina. 20 isan-jato no tahampavitrihan'ny mpifidy nandritra izany fiodinana faharoa izany. Nanatanteraka fandatsaham-bato ampilaminana izahay. Ny fidy tao anatin'ny fangararana tanteraka ary tsy nisy nanery. On a voté en paix. Ça s'est bien passé même si c'était nizotra tsara ny fandatsaham-bato nateo aza ireo olona sasany nikendry ny isian'ny herisetra. Tsy karitra izy ireo tsara izany tao anatin'ny fifidianana iny fa tsy adala ny mponina malianina. Tsy ahivina fa nandritra ny fiodinana faharoa ny alahady teo dia nisy namono ny filohan'ny birao ny fandatsaham-bato tao Tambouctou. Maro ireo vato very tamin'izany. Teo ihany koa ny fisian'ny andian'olon-dratsy nandory ny birao fandatsaham-bato iray. Araka ny vaovao iray farany, ny farany ity herinandro ity no vinavinaina ho tapitra ny fanisana sy fanangonana ireo vato rehetra. Ny sabotsy ho avy izao raha tara indrindra no fantatra ireo malianina ny filoha hitondra azy ireo indray mandritra ny 5 taona manaraka na Ibrahim Boubacar Keïta, filoha efa nitondra ny Mali ihany, na ny mpifanandrana aminy Soumaïli Cissé. Latsaka efatra minitra ny 7 alina fotoana izay hijanonantsika kely aloha ao anatin'ny dokam-barotra melona rano tapany faharoa izay ireto indray no miandry ianao amin'izany. Rehefa talata ohatr'izao isika dia hijery ny teny anglisika teny miodidina ny voromahery izay isan'ny vaovao naoraka tamin'ny herinandro lasa teo no entina sy ampahafantarina aminao. Anatin'ny hafakely dia fanamboarana ny akanjo-ba izay vinavinaina ho isan'ny akanjo-ba lava indrindra no jerentsika. Tamin'ity androany ity kosa dia laza adina nivoaka tamin'ny fanadinana CPE ny maraina teo no nanontaniana ao anatin'ny hoianao ho an'ireo sendranay. Dia mbola manasanao ary izay menata aorinan'ireto dokam-barotra ireto anaraka ireo zanam-pandaharana ireo anatin'ny tapany faharoa rehefa avy eo.